Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indroary ireo lohatenim-baovaontsika. Nahazo fiara tsy mataho-dalana efatra avy amin'ny tetika Sary Plus ny faritra Sofia. Natomboka ny fanajariana sy fanesorana ireo foto-drafitrasa miorina amin'ny port sec 3 Automasina. Omena toerana ampiratiana sy varotana ny vehivavy mpanao asa tanana any Fenrivest. Ankoavantsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny vavaka iray sampinoana notariny FFKM tetsy amin'ny parviana Analakely ny maraina teo manoloana ireo tranga mampalahelo niseho matetika tatoato teto amin'ny firenena izay namoizana ain'olona maro dia nanokana ity androany ity ho fisaona pirenena manerana ny tanin'ny Repoblika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika andro tsy fiasana nefa afaka andraisaka rama. Anisan'ny nanamariana izany ny tapany maraina teo araka nefa nanarahantsika azy novantana teto amin'ny televiziona malagasy ny fitaom-pivavahana lehibe iray sampinoana izay notariny FFKM teo anolohan'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fitondranam-bavaka ny firenena izy io sy fiombonam-po amin'ireo niaram-boina ka miatra manerana ny nosy ny fampitsaharana ny fety aman-danonana ny mpahibe maso rehetra mikatona ihany koa ny toeram-pivarotana zava-pisotro misy alikaola ampisaonina idina tsasaky ny tsorakazo ny sainam-pirenena hatreto aloha raha ny fampitambo voaray avy amin'ireo solotenana isaparitra dia nanaraka ny toromarika navoaka ny didim-panjakana momba izay ireo solotena tany amin'ny faritra tsirairay fa ho arahantsika ao anatin'ny vaovao-an-tsary rahariva ny antsiprian'izay. Fa manoloana izay trangana tsy fandriampahalemana saika ho isaparitra izay ihany dia naneho hevitra mahakasika izay ireo olom-pirenena sasany sy ireo olom-boafidy ka nilaza ny heviny mahakasika izay sady nanentana ihany koa ny mpiarabelona rahantsika avy hatrany. Io resaka hoe alajaza fangalaran'olona fangalarana tovio tena manameloka tanteraka amin'ny maha-olombelona zany tsy azo ekena ary nizanizany io ny aina n'Andriamanitra io. Raha misy zany tsy fitovizana politika azara rotona malagasy amina resaka hoe aina zany no alatsaka fa amina hevitra hafa tedavina raha ohatra misy mpanao politika mieritreritra fa ny andatsahana aina samy malagasy ny akarany amin'ny seza tsy ateza eo fa ny zavatra misy zany amin'natin'izy dia zao hoe samy malagasy zany tokony ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao any tena mailo aloha ary tsy tokony hoe ho taitaitra be fahatany na hipanika fa hoe tena tokony efa misy le zavatra tsy azo ambanina koa nefa tsy niaviny io hoe tsy raha iny io fa misy le izy dia samy miandraikitra n'ireo zanakitsika rehetra fotoana amin'ny vakansy zao dia mila samy mandray andraikitra ny ray aman-dreny rehetrarehetra. Faharoa dia zao tsy maintsy miomantsika makany amin'ny ataontsika hoe tena fandraisana andraikitra ary mandray andraikitra ny fitoram-panjakana fametrahana ataontsika ireo rafitra napetraka zao ny ataontsika hoe sécurité makasika ny enlèvement zany tsika ty fotony zany dia tokony ilaza manam-pahefana ny indrindra any fotony quartier mobile ny andro maso président bokotany ray aman-dreny iantso manam-pahefana ny fanaparitahana vaovao tsy voamarina ka miteraka fikorontanan-tsaina dia manao antsoavo ho an'ny voaka ny matsihatra ambony ny lehibe ny faritra nambarany vefa mandraindraikitra ny fitondram-panjakana manoloana izany. Raha ohatra zany na entsika hoe nisy olona maty tany ranomafana tamin'ity herinandro ity dia misy ny manelitsao fa izay tsy voamarina koa hoe inona ny fototra le izy fa rehefa natena natao fa nadidina dia olona nanana olana ara-tsaina ary nifara tamin'ny famoizan'ny tenany zany ary nitranga ka eto dia manentana hoantsika izay mpanelitsao ajanony le tsao fa tsy mahatsara ny fiainam-bahoaka hoantsika vahoaka tsirairay avy efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana ny mpitandro filaminana dia raha misy tranga hieno na mampiaitsika rehetra dia tonga dia manatona na miatso avy hatrany andreny numéro vert iny ny mpitandro filaminana andreny ahafahantsika manome valiteny tena marina amin'izay tranga-javatra mety tsapa ny tsirairay.
Zay ny makasika niny fa halafo ny toe-karena no anoizantsika ny vaovao. 70 isanjato ny tantsany amin'ny faritra Vatovavy amin'izao fotoana izao no efa mirotsaka antsetra amin'ny fambolena ny lavanila. Ny lavanila izay anisan'ny seha-piariana mahavelona hatramin'izay ka mba hoentina hanatsarana izany dia noamorany fanjakana ny fahazon-dalana na agrément anondrana noho ny vidiny eto an-toerana izay mbola tsy voarina amin'ny seha-piariana io ka efa mahatratra 700 eo amin'izao fotoana izao ny mpandrarana azo izany tany amin'ny distrikany Mananjary. Arindra Del Rafael. Anisan'ny seha-piariana stratégique mampiroborobo ny toe-karena ato anivon'ny faritra Vatovavy ny lavanila. 70 isanjato ny tasahanty toerana amin'izao fotoana izao no efa mirosaka amin'ny fambolena azy io. Manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampitomboana fidiram-bola ny tasaha sy ny fampandrosoana ny toe-karena ato an-toerana. Araka izany io seha-piariana lavanila io ka izany indrindra nahatonga ny fitondram-panjakana nanangana ny Alliance Régionale de Lavanie na ny ARV hoentina hanamafisina sy hanasarana io lalina am-piariana io. Isorana ny fitondram-panjakana ny amin'ny sehatra fanasarana zany sehatra lavanila zany fa tafasangana tato amin'ny faritra Vatovavy ny ARV na ny Alliance de Lavanie Malagasy izay natao eto amin'ny faritra Vatovavy izay teo aloha dia CRV na Comité Régional de Lavanie fa amin'izao fotoana izao izy dia natao ARV na Alliance Régionale de Lavanie. Io sehatra io no hanasarana ny sehatry ny lavanila ato amin'ny faritra Vatovavy. Eo ihany koa ny fanalalana amin'ny agrément izay nomen'ny fanjakana ankehitriny dia efa mahita 300 mahery ny isany nazo izany agrément izany. Izany dia nataon'ny fanjakana mba hanasarana ny sehatry ny lavanila eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fizorian'ny AVM na Alliance de Lavanie Malagasy izay nasangana misy olon-tena avy eto amin'ny faritra Vatovavy. Ny AVM dia mikarakara ny fividianana stock ny vania amin'ireo izay mafeno fepetra ka izany dia isan'ny fanasarana ny sehatry ny vania eto Madagasikara fa indrindra eto amin'ny faritra Vatovavy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny komina ambanivohitra Ambohisara Est distrikany Mananjary moa ny tampihotazana lavanila ato anivon'ny faritra Vatovavy. Alafu ny fampandrosoana kosa nahazo fiara tsy mataho-dalana efatra entina noanana ny politika pampandrosoana hipakamivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny any amin'ny faritra Sofia. Fiara natao hanatsarana ny fomba fiasa izy io avy amin'ny tetikasa RIPLUS ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany ho an'ny vahoaka tonga tany an-toerana kosa nanolotra izany fiara izany mpandrindra nasionaly nyty tetikasa ity Everaldo Erniaina. Faritra faharoa izay iasany tetikasa RIPLUS ny faritra Sofia isan'ny ezaka iantsoroany ny fitondrana tantsoroka ampandrosoana ny faritra. Manoloana izany dia fiara tsy mataho-dalana miisa efatra no natolotry nyty tetikasa RIPLUS nasionaly ity ho an'ny faritra Sofia ka nisitraka izany ny teto amin'ny fiadidinan'ny faritra navy ao amin'ny fandrindrana regionaly ny tetikasa ary ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana Sofia izay entina hanohanana ireo ezaka fampandrosoana maro lafy hipaka amin'ireo tantsaha ifotony. Nanolotra izany teto toerana ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa ity dia Andriamatoa Rakotomay Fabrino. Zava-dehibe ho an'ny faritra ny fampitaovana tahaka izao hoy ny lehibe ny faritra Sofia. Henikajy amboninato ihany koa ny vahoaka rehetra ato anatin'ny faritra Sofia amin'ny fanampiana ny fanaovana tantsoroka amin'izany fampandrosoana ny faritra izany. Anisan'ny ainga vaovao izao ataony projet RIPLUS izao. Vao niresaka antsika rairay volana teo amin'ny fametrapetrahana ny laminasy inona ny fitaovana tokony ilaina anatanterahana ny ilay projet fampandrosoana dia ny RIPLUS zany efa hita zao fa notiventiny ny ranonantsakainy lalana zao amin'ny fampandrosoana ny faritra fanomezana fitaovana entina hiasa manome toky izahay fa ampandroso ampiasa ny fitaovanareo amin'ny fampandrosoana ny faritra. Faly ny faritra Sofia ary manantena faritra Sofia amin'izao fiara-miasa tsara ary heverinay fa mahomby zao ary mbola mangataka izahay ny fitohizana ilay projet RIPLUS. Tsy aivina fa ny tetikasa RIPLUS dia manohana ireo tantsaha amin'ny fanomezana ireo masom-boly voafantana ny zeziky fampitaovana ara-pambolena ho an'ireo tantsaha ary fampiofanana momba ny teknika pambolena moderna izay hentina ampiakarana ny tahambokatra ato amin'ny faritra Sofia.
Efa ndresaka sehaperina lavanila sy tamberimbidy amin'ny famokarana isika teo izao kosa dia famokarana sakamalao izay samy azo ahondrana avokoa izay vokariny tantsa malagasy ao Moramanga ny tena malaza amin'izay famokarana sakamalao na sakaitany na koa sakarivo izay ka ho fanomezan-danja izany teo tanteraina ny 20 ka hatramin'ny 30 Jolay ho avy izao ny festival sakarivo andiany voalohany ao amin'ny commune ambanivohitry Beforona distriktan'ny Moramanga ao anatin'ny fanomanana tanteraka amin'izay fanatotosana ny hetsika izay ny tompona andraikitra ao an-toerana amin'izao fotoan'izao hatanjona ny ampivoarana io seha-piarina sakamalao io Jean Aimé Randrianjatovo. Ny famokarana sakamalao na sakarivo no fotom-pivelomany ny ankamaroan'ny mponina sy mitana ny laharana voalohany eo amin'ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny tamberimbidy ao amin'ny commune ambanivohitra Beforona distriktan'ny Moramanga. Mahanaviana ampitombo ny vokatra sy anitatra ny lalam-baritra hoentina hanatsara ity seha-piarina ity ny tatsapam-boly sy ny mpandraraha ao an-toerana ary ny mpitantana avy eo amin'ny commune ka hikarakara hetsika manokana festival sakarivo andiany voalohany izay ho tanterahana ny 20 ny 20 ary ny 30 Jolay ho avy izao. Tanjona telo lehibe no tratrariny ato anatin'ny commune ny atsara ny kalitaon'ny vokatra izay heverina amin'izao fotoana fa tadisy ireo zavatra mianjady aminazy anafarana ireo teknisianina izay sorona manokana misy ny fambolena fa dia tonga aty amin'ny fotoana io miaraka amin'ireo amin'ny faritra loatra mangoro sy ireo sombavy-bahoaka ary sy distrika Moramanga. Ny tanjona faharoa koa dia tsara ny velon-tena ny tantsaha satria ny sakamalao dia efa antaonany maro no nivolena taty amin'ny commune Beforona ary ara-tantara dia zahay no commune tena ny sehatra ny voalohany tanatin'ny faritany Tomasy sy distrikan'ny Moramanga. Dia ny tanjona fahatelo ihany koa dia ahafahanay misintona ireo mpamatsy vola mba hizara masom-boly ho an'ireo tantsaha inona ihany koa fa dia hoe hizara famatsim-bola mba entina hanamorana ny fikarakarana ny fambolena sakamalao ato anatin'ny commune ambanivohitra Beforona. Ireo hery-velona rehetra misy eo amin'ny commune ambanivohitra Beforona no miara-mientana amin'ny fanatotosana ny hetsika mba hatratrarana ny tanjona kendrena. Iaho ny mpandaramo izany dia zavatra andrasanay amin'ity festival ity amin'ny izay ho tanterahana amin'ny 28, 29, 30 volana Jolay ho avy izao dia ny mba hisiny ny fivelaran'ny fandraharana eo amin'ny ireo orinasa vaventy izay mandray ny vokatra aty amin'ny commune Beforona ary siny ihany koa ny fanakalozan-kevitra amin'ny mpandraraha eto toerana sy ny avy any ivelany ary indrindra fa ireo mpamboly izay mpamokatra ihany koa mamatsy anay amin'izany resaka sehatra sakamalao izany ka amin'ny fotoana io ny afahantsika mifanakahevitra sy manatsara ny fiaraha-miasa ao amin'ny sehatra resaka sakamalao izay. Ankoatra ny fampivoarana ny vokatra sakamalao dia tanjona kendrena amin'ity festival ity ihany koa ny fameloma maso sy fanasongadiana ny kolontsaina. Afa natomboka ny alatsinainy sy talata lasa teo ny fanajariana sy fanesorana ireo fotodrafitrasa miorina eo amboniny tany port sectoire tsarako fahafantarandava Tomasinao toerana izay voafaritra mialohany hananganana ny plateforme multimodale logistique et portuaire mifanindry andalana amin'ny fanitarana ny seranantsambo Tomasinao. Ny fandravana sy ny fanatsarana kosa no dingana voalohany amin'ny fanombona ny asa ho fanorenana ny tetikasaka efa misy ny fifampiresana amin'ny vahoaka Romuald Rakotoarmanana. Ny fanalana ireo mponina tsy ara-dalàna eo amin'ny port sectoire dia fanatanterahana didim-pitsarana efa nivoaka tamin'ny taona 2024 isafidy ny hametraka sy hitsinjo ny maha olona ho lahara-pahamehana nefa ny sipaty tamin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana natsangana ny guichet unique ho an'ny fisoratana anarana hifondrana eny amin'ny port secteur 2 izay nanolorana tany mirefy 20 metatra carré isa-tokantrano izay nanaiky ny findran-tsitrapo atao bornage mutation ary titre foncier amin'ny anaran'ny mpisitraka izany namboarina sy nohajariana ny toerana ary azo anorenana avy hatrany marina fa tsy noterena hanao izany ny sipaty nefa noho ny fahafantarany fa maro amin'ireo fianakaviana ireo no niharany fisolokiana avolenta ka dia nanapa-kevitra ny hanome vahaolana maharitra ny sipaty. Nanomboka ny alatsinainy 20 Jolay ny tetikasa izay hanovana ho avy ara-logistika sy ny seranantsambo eto Madagasikara ka ny fanadiovana ny faritra ny fandravana ireo tranony orona no asa voalohany. Izao dingana izao dia manamarika fa hiroso ny asa ary tsy milefitra intsony amin'ny tetiandro efa napetraka
mba hanafainganana ny asa fampandroana eto Toamasina ny faritra Atsinanana ary indrindra eto Madagasikara. Avelantsika eo ny makasika niny fa ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika miamafy ny olana teraky ny ady tany any Ambanja ary mitombo isa ireo izay matsiaro fa hiaran'ny tsindry sy herisetra vokatra izany voatontonona ambadika izay olana izay ihany koa ireo olom-boafidy eo anivon'ny commune sy ny mpitandro filaminana ary ny fitsarana ny fikambanana zanaka ambanivolo miray kosa no mitsangana ho mpiaro ireo tantsaha izay voakasika izay olana momba ny resaka tany izay kinisa bezany. Miteraka olana maro anivon'ny fiarahamonina ty Ambanja ny raharaha mahakasika ny tany fa indrindra ny tany lova. Voakasika izany olana izany izao ireto fianakaviana avy any Digoely commune ny Antsatsaka ireto izay mahatsiaro hiarany tsindry sy herisetra taon'ny fianakaviana sy ny sampandraharaha sasantsasany aty an-toerana. Naneho sora-baventy sy nanao antsoavo izy ireto nandritra izao fivorian'ny fikambanana zanaka ambanivolo miray izao. Le tany io 54 hectara io izara ndraiky voakapoko zegny titra le tany io amin'ny domaine io zegny tany fianakaviana 5,000 ireo olo lehilahy aroe magnangy telo 2021 ireo miady zahay ndraiky ziska fotoana an'izao tsabonay zio tsy zakanay tsy azo dirana na ely na zaza na olobe ke malahelo za vadiko ny antina legny na pidirigna anaty prison to matinay diaby zio mamotiboty na pinandrongomby kakahonay diaby nararaka andro tsy ratsintititendro raha agnatiny ao malahelo za vady zo le mbe amin'ny tanàna tsisy olo reo nadako aby jiaby milefa samby baka nandry agnaty ala aby reo zay ndraiky Ambanja ty fa reo fo milefa mitoetre agnaty ala mibisibisiky aty zay karaha anao tafitomagny aby zay ke i raha jiaby io angatainay amin'ireo fanjakana fanavoazana ty hijotso eto hagnano ankety fagnadadia olo marobe navorona indray mbola tsy izy. Ny hidinan'ireo tompon'andraikitra ambony aty an-toerana no tena fanireny ireto tantsaha ireto satria mangetaheta fiaonana mivantana amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny famahanany olana izay sedrainy izy ireo. Raha izay ny tao Ambanja dia efa manao ny ezaka rehetra. Manao ny ezaka rehetra ny alehiben'ny faritra fitovinany amin'ny famahana ny olana vahoaka amin'izay resaka tany izay ka nanatanteraka hetsika mifanaraka amin'ny zavamisy ny aino sy nandray ny fitarainan'ny ponina ny avy ao anivon'ny faritra fitovinany sy ny solotenan'ny Bianco izay niarany salata amin'izay hetsika izay ka nisetry ny fahasalamana ny fananantany ary ny fandrefesatany no nandray ny fitarainana izay naharitra 3 andro tao Manakara fantatra nandritra ny fiainona ny fitarainana ny olona ihany koa fa misy amin'izy ireo ny avy any amin'ny distrika ny Kongo Vohipeno ary ny tao Manakara izay nanatanterahana ny hetsika dozité malala. Famahana ny olana iaina ny sarambabim-bahoaka aty amin'ny faritra fitovinany amin'ny fanantonana ny tombom-pahasalamana sy ny fikarakarana ny antota taratasy eny anivon'ny bureau amin'ny fananantany sy ny fandrefesatany dia nandray andraikitra ny lehiben'ny faritra Razafitsiandraofa Jean Brunel niaraka tamin'ny solotenan'ny Bianco ny ainy sy nandray ny fitarainan'ny ponina izay natao tao amin'ny krok ao amin'ny bureau-ny faritra eny Manakarabe. Tanjona amin'izao hetsika izao dia nianatsarana amin'ny fitantanana ny raharahantany ary mba azo fitsaboana araka ny tokony ho izy ny marary tonga eny amin'ny hopitaly sy CSB 2. Nandritry ny fiainona sy fandraisana tarainan'ny ponina dia nanome fanazavana amin'ny dingana raina amin'ny famahana ny raharahantany ny lehiben'ny faritra fitovinany Razafitsiandraofa Jean Brunel sy ny solotena eo anivon'ny Bianco akoatra ny fandraisana antanana azy ireo. Zava-dehibe amin'ny vahoaka ny fiainoa ny fitondram-panjakana amin'ny fitarainany fa indrindra ny amin'ny ezaka amin'ny fandraisana andraikitra tahaka izao izay maneho fahavononana iaino sy amany ny olan'ny ponina. Tontosa tao farafangana kosa ny atrikasa mixette na ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny vondrona misy tondro maro lafy andiany fa fito fanangonana ireo angon-drakotra hoentina hanavao sy hanampy ireo angom-baovao ho fanaraha-maso ny fandrosoana any amin'ny faritra atsimo atsinanana Angèle Zafibao Mosary Mamson Randria Misandratra.
tokatrano arivo sy roa alina eto Madagasikara ao anatin'ny faritra 13 no nahavitana ny enquête mix 7 na ny fanadiadiana amin'ny alalan'ny vondrona misy tondro marolafy andiany fahafito izay mandrakitra manokana ireo sehatra mifandraika amin'ny zon'ny ankizy sy ny filany izay no tanterany Instat ka nozaraina tamin'ny reto solon-tenam-panjakana ireo lehibe ny sapan-draharaha ary ny ratsamangaika rehetra ny angon-drakitra hoentina anavao sy anampy ireo angom-baovao efa misy momba ny toe-piainan'ny ankizy sy ny fianakaviany ka ho loharano fototra ho fanaraha-maso ny fandrosoana. Atao zany enquête io mba azahoana indikateur. Tamin'ny voalohany moa izy io mbola vitsivitsy kely tao ny indikateur fa izy amizao eo amin'ny 3 eo izy amizao. Zavatra mikasikasika ny ankizy ao zany sy ny vehivavy. Izy io moa zany tsy eto amintsika eto ihany misy anazy io fa manerana amin'izao tontolo izao. Atao mipaka eny amin'ny vahoaka ireo vahaolana hita nandritra ny atrikasa mba tsy hijanona ho fanadiadiana fotsiny na ho fivoriana an-databatra. Tsy zavatra mbola ho afarana na hitadiavana fiara-miasa vaovao fa zavatra efa misy. Ny antoka avy aty amin'ny faritra dia ny hijery akaiky, hiara hiasa izahay ary tena jerevana ny fiantraikan'izay zavatra izay any amin'ny vahoaka hoe tena mipahaka any amin'ny vahoaka tokoa fa tsy ho projet fosana. Eo ambany fiahian'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola MEF ny mix 7 na ity fanadiadiana andiany fahafito ity ary manoana ara-bola sy ara-teknika kosa ny eo anivon'ny UNICEF ary fandraisana anjara ny any banky iraisam-pirenena ny vondrona Europeana ary ny departementam-panjakana Etazonia. Fa eo andalam-panatsarana kosa ny ranomafana ny amin'ny distrika Ambatoa Finandrana ary ho amboarina ny lalana mampitohy ny ranomafana sy ny renivohitry ny distrika Ambatoa Finandrana ovahana ihany koa ireo olana sedrainy fotodrafitrasa manara-penitra maro any amin'ny distrika ranonambara ny lehibe ny faritra Moronmania tamin'ny fitsidiana izay nataony tany an-toerana Jean de Dieu Ratsimivily. Fotodrafitrasa manara-penitra maro no mijoro ato amin'ny distrika Ambatoa Finandrana nefa tsy vita fitokana tsy ampiasaina eo ny andalam-pahavitana nefa miato ny fanamboarana ankehitriny mihasimba ny ankamaroan'izy ireo. Nanatanteraka fitsidiana taty amin'ny distrika Ambatoa Finandrana hamaha ireo olana ny lehibe ny faritra Moronmania. Eto moa tsika eto amin'ny ranomafana izay rahantsika mahita eto miasa ihany koa efa manomboka ny asa izay fanatsarana ny izay eritreretina hoe mba ho zavatra vita araka ny ilantsika azy ampiroborobo ny resaka fizahantany aty amin'ny faritra misy ny Ambatoa Finandrana ary ny vinavina ihany koa dia hoe ho vita ao anatin'ny 3 volana eo ty asa ity ka orinan'izay 3 volana izay dia manantena antsika rehetra fa fotodrafitrasa tsara azo ampiasaina tsara ary hanitona ny olona tsy voatery hoe ny eto amin'ny Ambatoa Finandrana ihany fa ny avy any ivelany aza dia voasintona eto amin'ity toerana ranomafana izay tombony lehibe izay ho an'ny commune ny Ambatoa Finandrana ho an'ny distrika ihany koa ary indrindra ho an'ny faritra ka hitondra fampandrosoana ho antsika izay rehetra izay. Natao izay fitsidiana rehetra androany izay mba hitondrana vahaolana ho an'izay mety misy olana ny hamahanan'izay olana mety misy izay azo vahana ety an-toerana. Natao ihany koa izay fitsidiana izay mba hitondrana tatitra any amin'ny lehibe rehetra ny ambony ho an'izay mety tsy avovahy ety an-toerana mba hitondrana famahana ihany koa ny izay olana rehetra izay. Maneho fahavononana hatrany eo anivon'ny faritra Moronmania amin'ny fanampiana ireo komina amin'ny distrika 4 ato amin'ny faritra mba isiany fanavaozana isaky ny distrika ary hipaka amin'ny fampandrosoana ny faritra. Lafim-baovao hafa kosa ho fanatsarana ny velotenan'ireo fikambanam-behivavy manodidina ny ala tahiry tampolo ao Fenirivesta dia ametraka viana ny mpitantana ny aty ala-panjakana ny toerana ampiratiana sy varotana ireo vehivavy ny asa tanany hiara-iasa amin'ny SPF avy any la Frantsa izy ireo amin'ny fananganana izay fotodrafitrasa izay hety Ramananjafy.
ho fanatsarana ny farim-piainan'ny vehivavy ny mponina fotony manodidina ny atialam-panjakana ny tampoly Fenerivesta sy hanomezan-danja ny talentan'izy ireo amin'ny fanaovana ny taozavatra indrindra ny sa école dia manana vina indray ny hametrahana ny fotodrafitrasa ny hampiratiana ny vokatra ny asa tanana mba ahafahana mampivelatra bebe kokoa ny fahaiza-manao izy ireo ka ny jery fotony ny tany hanorenana ny fotodrafitrasa ny mpitantany alatery tampoly Fenerivesta Isa Elera niaraka amin'ny ben'ny tanàna ny commune Ampasimangori. Karaha le olo magnambaky lalana rehefa amaky lalana na tragnon'olo akeo na ino akeo izy koa fanjakana keo imboany dia tsy fankahalagna izy igny tsy fagnilikilihagna izy igny fa tombotsoan'olo jiaby ki bazary andeha hanogno zany nitsika jiaby tsy fankahalagna zany tsy raha andeha mitady ady zany fa tombotsoatsika jiaby olo jiaby no afaka mampiasa bazary zegny koa tonga tsy mandigny biligy ndraiky atsika hitondra trax avy agny manjary maratra daholo raha tondra manjary afindra fa aleo afindra milamigna tsisy tabataba tsisy ino zay izy nandalovanay ty atsika sanao anao miteny mihitsy viavy koa za mikoragna aminao zao efa niresaka lela be aminao misy fanampiana atsika viavy anao tsy hitako mandeha aminao zany tena mitady vahaolana tongava oa io zao tsika manao fambolenanana mba tongava satria ny ala fiarahamonina tena zava-dehibe raha ifanampy tsika oa dia afaka mifanampy. Ny mpanohana arabola ny tetika asa ty ny SPF avy any France Secoule Populaire Français ary vonina ny mponina ireto hanaly ireo trano sy ny voly mba ahafahana hanorenana ny fotodrafitrasa izao. Alafiny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao any sitraka fitaovana fanadiovana hoentina miady amin'ny aretina mpox ireo olona avy narary sy ireo olona nifampikasokasoka tamin'ny marary tany Toliara ka ireo tompom-pahasalamana sy CSB atao Toliara no nahazo ny anjarany ary ireo sekoly fanampiana avy amin'ny Croix Rouge malagasy tamin'ny alalan'ny tetikasa Adref Joachim Ambroise. Olona misa 540 no raisina antanana nandritra ny aretina mpox izay nahazo azy teto amin'ny CHU mitsinjo Betanimena sy ireo ny fampikasokasoka taminy no ny sitraka fanampiana kojakoja hoentina ampiasaina amin'ny fidiovana avy amin'ny Croix Rouge malagasy tamin'ny alalan'ny tetikasa Dref satria ny fahadiovana no loharano pahasalamana ka hamongorana ireo aretina maro fa indrindra ny mpox. Reto fitaovana reto handesy hikarakara ny fahasalamatsika satria nohabolatsika gasy ny fahasalama ro voaloha karena ka tsy azo fahasalama eo raha tsy misy ny fahadiova ka izay ny fotorany hanoloratsika ny raha reto eto ka ampiasaotsika amin'izay fahadiova zay mba hahafahatsika miaro tegna amin'ny arety maro mahazo antsika toy indrindra mpox toy. Isan'ireo nisitraka izany ihany koa ireo CSB eto Toliara sy ny manodidina ka ny avy ao amin'ny fitalevam-paritra ny fahasalamana no nandray izany. Makasitraka zahay satria fitaovana tena ilana tokoa ireto amin'ny famogorantsika le aretina dia indrindrandrindra zany ny fanajana ny fahadiovana zany. Namaranana ny fizarana ireto fitaovana fidiovana ireto mo dia niteto amin'ny draine Atsimo Andrefana mba hositrahin'ireo sekoly ka hipaka amin'ny tsirairay indrindra fa ireo ray aman-dreny ny fahadiovana ka ho lavitry ny aretina ireo mpianatra. Toizantsika amin'izay lafiny sosialy izay ihany hatonga nan'olatra fanampiana maro samihafa ho an'ny fokon'olona tao Andoviranto ny zanaka pelezana Andoviranto amonina atsy amin'ny nosy La Réunion Sophie Juvencia. Nanolotra imprimante ho an'ny commune Andoviranto fanafody isan-karazany ho an'ny sahirana marary tonga eny amin'ny tombom-pahasalamana baolina kitra sy goelaka ho an'ny mpity fanatanjahantena lambahoany ho an'ireto tangalamena miampy sakafo isan-karazany ho an'ny zokiolona ireo rehetra ireo no natolotra Ramatoa Brigitte Dupont di bebe zanaka pelezany Andoviranto miasa sy monina ny La Réunion no ny fitiavan'ny mpiray tanindrazana aminy no manosika azy manao zao fihetsika izao raha ny voalazany fa tsy misy ny hevitra ambady. Efa indroa amin'ity 27 février 2026 taorinan'ny fankalazanan'ny fetin'ny taom-baovao nagnano fagnampiagna koa zany izy tamin'ny vahoaka teto Andoviranto fa nirony koa zao nahazo ny zokiolona nahazo ihany koa ny tangalamena eny fanadiny vavanjaka ny be ny tanàna sy ny chef de fokotany nahazo daholo ka dia engany
dia aleo alasa izy amin'ny toerana izay toerana agny la réunion. Tombony lehibe kosa ho an'ny commune rurale Landovranto izao fampitaovana izao raha teo aloha manantona ny renivohitra ny district manao ny antota taratasy rehetra amin'izao kosa dia vita antoerana avokoa ny filana noho ny fiarah-miasa ny ben'ny tanàna sy ramatofoloha ny association tsara lambahoany Brigitte Dupont di bebe. Mahazanaka Landovranto zazany hanomezako ny fanampina io ny voalohany indrindra fitiavana zany fitiavana ka makasitraka nareo jiabijiaby zany ny zanaka Landovranto magnatrika amin'izao fitiavana zao ny zavatra nomeko zany vary siramamy menaka kafe tsaramaso complet bola ny joueur tsisy politika fa fitiavako tanindrasako mahazanaka Landovranto zany anomezako anazy antsitrapo zany tsisy resaka politika raha mbola velonay za dia mitohy foana tsy tapaka sorona lehibe ny ameny ananjy mpagnoniany etaeta amin'ny lalatagna aloha zao dia ny fahazavana ny tadiavy satria zay aketo dia mijaly jiro tsy mba misy za raha magnazava zany andragno fa jiro pétrole ampiasaina dia raha mba misy zany fagnomeziny any magnaraka mianjiro zay dia hafaliana lehibe koa. Andiany faharoa izao tolo-tanana ny sitrapo nataon'izao mbola ho avy araky ny voalazany hatrany ny andiany manaraka izay hitondrana fampandrosoana bebe kokoa ho an'ny tanàna ny Landovranto. Olona manana toetena varira 12 avy amin'ny commune mandrafitra ny distrikany Betroka izay asany tetikasa andriry milamy no nahazo fanampiana avy tamin'ny tetikasa fanampiana izay tafiditra amin'ny fiahina ny maha olona azy ireo ka hisitraka izany ihany koa ireo olona manana toetena varira 3 ao Betroka raha 7 hafa kosa any amin'ny commune Soanala raha 2 ao Ambosary Atsimo ankoatr'ireo ambiny nandray izany tao amin'ny foibe toerany firenena mikambana tao Betroka ny solom-bavambahoaka Théophile Norbert solon-tenanay any Betroka. Manodidina ny 30 ny olona manana toetena varira aty amin'ny distriktany Betroka ny 20 amin'izy ireo mipetraka amin'ny tobiny gendarmerie am-pirenena avokoa rehefa noekeny ny fianakaviany ny hanaraka ny lamina hiarovana azy ireo. Tsy ireo ihany ny olona manana toetena varira aty amin'ny distriktany Betroka fa mbola misy ireo afiny ny fianakaviany noho ny tahotra akoatra ny hevitra tsy mitovy amin'ireo fianakaviany. Raha otsahivina dia ny solom-bavambahoaka voafita aty antoerana no ray-piahy ny olona manana toetena varira aty amin'ny faritra Atsimo. Nahatonga ahy niahy nreto vareto zany ianao dia nisy zavatra nampalahelo zany nitranga tamina zaza ray atao Kamavo tany amin'ny faritry ny commune Ampianaritoby zay nalaina ny voamaso ny zaza fa tsy maty le zaza. Andriamanitra moa zany zay ahatra amin'izao zany vola velona soamasara dia diko izy amin'izao zany no napetraka anay miara-miasa katolika zany. Raha vinavinanay zany mbola misy afeniny fianarana-mandreny zany dia agny ho agny amin'le 30 mahery zany le izy tena hoe exact. Akoatr'izay dia hanabetsaka ny hiarovana ny olona manana toetena varira aty amin'ny faritra Atsimo ihany koa ny tetikasa hananganana ivitoerany iray lehibe ao amin'ny distriktany Iosy tetikasa ny ramatoa Eliza Randrianiriny vady ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'ny Madagasikara hanamafy ny ezaka hataony ny fikambanana fanjery ny hampiarana ny lalàna ho fanamafisana ny fiarovana azy ireo. Zay eritreretina hoe hazaka zazavarira 20 miaraka amin'ny école io miaraka amin'ny trano gendarme miaraka amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny fiangonana zany tena marina zany tonga nakena anao volavolan-dalàna zany mba handresany fanjakana tanana ny reto havasika varira reto zany. Famotena ny maha-olona finonom-pona diso lalana ny fanaovana herisetra mitarika amin'ny famonoana ireo olona manana toetena varira nisy teto amintsika hatramin'izay ka tsy azo atao ny hilefitra amin'izany hoy ny solom-bavambahoaka nandritry nandraisana ny fampitaovana nomeny ny tetikasa andriry milany. Vandy daholo le saosao hoe atavana pouvoir atavana an'izao hoe fa tena marina zany fagnampiana reto vareto zany zona porte essence zany zay reo zany mety hitany taloha tagny porte essence hoe magnampy reto vareto zany dia manana sens dia zay zany no tonga andreo hoe nitaovany ny masina izao vandy daholo zany tsy izy maty atavanao sens fa izy velo ampianao no mitavanao sens amin'ny fiainana. Tafiditra amin'ny paikady fampandehanana ny tetikasa andriry milany ny fampitaovana natolony ho an'ireo olona manana toetena varira amin'ireo commune anatin'ny distrikta hiasan'ny tetikasa aty amin'ny faritra Atsimo. Fampitaovana toy ny farafara, ny kidoro, ny lamba firakotra, akanjo, fitaovam-pianarana hanomanana ny fidiran'ny mpianatra, akoatra ny fitaovam-pidiovana mba amin'ny sakafo.
Mbola ijanona amin'ny distriktan'ny Betroka ihany isika fa iresaka halafy ny fanatanjahantena ampetrano ny lalao ara-panatanjahantena Ombilay Betsifa andiany faharoa ny distriktan'ny Betroka mandritra ny iray volana hetsika ara-panatanjahantena samihafa no hita mandritra izany ankoatra ny hetsika ara-kolontsaina mampiavaka ny foko bara vahiny asaina indray anjara amin'izay ireo tanora avy amin'ireo distriktany amin'ny faritra bara ankoatra ireo avy any Androy mbola ny namana Théophile Norbert ihany. Nanolotra fitaovana ara-panatanjahantena samihafa ho an'ireo tanora handray anjara amin'ny lalao ara-panatanjahantena Ombilay Betsifa izay hatao aty amin'ny distriktan'ny Betroka manomboka amin'ity volana Jolay ity misy olombavambahoaka voafita aty Antoerana no sady mpikarakara ihany koa ny hetsika. Toerana anankitelo ny anatanterahana azy dia ny eto atapy-tanànan'ny Betroka ho an'ny distrika dia ny commune Soanala sy ny commune Jangany. Ireo toerana anankitelo ireo dia samy manana ny daty izay natokana hanatanterahana izany Ombilay Betsifa izany. Raha sanatria ka misy ny marary dia efa misy mpitsabo sy fanafody voatokana ho an'izany. Indrindra ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana araka ny teniny teo hiparitaka manerana ny distriktan'ny Betroka ireo mpitandro ny filaminana izay misehatra amin'izany hanamafy hampilamina mandritra io fotoana hanatanterahana io Ombilay Betsifa io. Ankoatra ny lalao ara-panatanjahantena mandritra ny Ombilay Betsifa dia hisy ihany koa ny fampisehoana ara-kolontsaina samihafa hiray lalana aminy mampiavaka ny foko bara toy ny ringa fanatanjahantena nentim-paharazana ny belamaky ny tsikidoboky ary ny karitaky. No tanteraina tao Antsoy kosa ny fifantenana ireo ankizy aty baolina kitra ho mpilalao matianina ho an'ny distrikta 7 mandrafitra ny faritra Sofia izay niarahana tamin'ny FIFA iray sampirenena ny Sara Miarambelo Roland Rasolomandimby. Ireo ankizy latsaka ny 12 taona tia baolina kitra no efa volovolaina sahady ho matianina eo amin'ny lalao baolina kitra sy hanatsara ny kalitaon'ny mpilalao ary ho fanina andimby ireo mpilalao kalaza eo amin'ny setriny nasionaly. Io no tanjona ho an'ny ligy ny baolina kitra to Sofia izay mamolavola ireo ankizy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ka iarahana amin'ny FIFA nasionaly sy raisam-pirenena izany izay nanaovana lalao ho an'ireo ankizy teto amin'ny kianja manara-penitra Antsoy. Ny baolina kitra dia ianarana tahaka ny fianarana any an-tsekoly. Zany hoe dia ny mbola kely dia fa tokony mianatra baolina fa tsy efa izy efa senior vao ndia hianatra baolina. Ary izay ny olana kely ato amin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Tsy misy zany fanofanana katita kely loatra izay ataontsika fa ny zavatra ataontsika dia efa senior izy azo ampilalaovana amin'ny ekipa maventy izay tsika vao mandray ilay zaza. Taratsika dia misy le 10-14 ans le âge d'or. Zany hoe amin'igny mihitsy le zaza tena tokony agnatin'le fiofanana mba zahoany le mamolaka ny aigniny ary mandray le fahaizana amin'ny baolina kitra isan-karazany io mba ahatsara ny performanceny rehefa lehibe izy. Aoriana fifantenana eto Antsoy dia hiakatra ho mahajanga ireo ankizy voafatina ary isy ny fandraisana an-tanana azy ireo. Tsara zany ireo bandikely ireo dia hoentina ny mahajanga anaovana test dia zay voaray zany dia hipetraka ao amin'ny centre de formation ao mahajanga. Ny lalao baolina kitra izay fanabeazana rabatana no mamolavola ny ankizy tsy hirona amin'ny zava-mahadomelona. Miroso ny fianarana Lomano Faobe Bemiray ho an'ny zanaky Tomasina amin'izao fotoam-pialatsasatry ny mpianatra izaoka ao amin'ny dobo filomanosana olimpika ny CJST no anatanterahana izany izay tafiditra ao anatin'ny fandaranasa ny ligy ny taranja Lomano faritra Atsinanana Esther Savinasy Frank Michel. Ezaky ny ligy ny taranja Lomano Atsinanana isa-taona ny manome vahana ny ankizy sy ny tanora hahay Lomano anatin'ny fotoam-pialatsasatra. Fandaharanasa soina hoe Bemiray izy ity ary misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana izay amin'ny alalan'ny saram-pianarana mirary no izy Faobe. Nanampisa ka nampiavaka tamin'ny andiany faharoa ny 2024 izao ny nanomezana setra ny mpianatra afaka CEPE ao amin'ny EPP Lafoire izay sekoly akaiky ny dobo filomanosana olympique CJST. Ny mpisoratra anarana iray no mihay ankizy ny sekoly Lafoire iray. Ankizy 6 no ny fampizarana ireo maître nageur na mpianarana ny andron'ny fanomboana ary vinany ligue
ny hampitombo ny isan'ny mahay milomano. Eo amin'ny 200 personnes eo ny objectif amin'ity Bemiray ity dia mba efa misy 200 personnes kosa mahay milomano ao anatin'ny faritra Tsinanana mandritra izay iray volana izay tsy efa zava-dehibe izay. Ho an'ny ray aman-dreny dia tombony ny fisian'ny hesika tahaka izao mandritra ny fotoam-pialatsasatra isaky ny atoandro. Zareo zany efa tsy hanao vakansy ana dia mba hoe fialam-bolon-jareo zany io. Izay dia zareo koa zany mbola tsy mahay zany dia zareo mandeha misorty reny dia misy piscine dia ohatrany hoe mitsiriritra zany zareo mandeha piscine. Iray volana ny faharetana ny fianarana milomano ho an'ny fandaharana asa Bemiray ary hahazoana ny mari-pahaizana na ny sertifika amin'ny 17 ny volana Aogositra taona 2024 ny famaranana. Ho an'ny matianina kosa dia anatin'ny fanomanana ny fifaninanana ny ho tompon-dakampirenena ny taranja lomano tanteraina ny amin'ny volana Aogositra ho avy izao. Tany Tomasina izay fa entitra ny lehibe ny faritra Menabe ny amin'ny fiarovana sy fanaraha-maso ireo mpialatsasatra mitsangatsangana mampiasa ny ranomasina ao Morondafa mba ho fisoroana ny loza mety hitranga Lemana Bery sy Andry Marson. Ny faritra Menabe dia anisan'ny mahasarika mpizahatany noho ny fananany ny toeram-pitsangatsanganana maro izay mampiavaka azy akoatra ny fisian'ny morontsiraka madio sy midadasika. Taorian'ny zavanitranga teny amin'ny plazy Kimony izay nahafatesan'olona mpivahiny ny lomano teny an-toerana dia nandray fepetra ny OMC mba isoroana ny loza mateti-pitranga. Ny raha malala moa fa fotoan'ny fialatsasatra zao aty Morondava dia hita fa mampiasakasaka tokoa reo avy any ampovoantany makeny amin'ny ranomasina. Na tombona ny fanentanana amin'izay fadifadin ranomasina izay misy aty Morondava. Eo koa ny fandraisana fepetra amin'ny fampitomboana ireo mpanara-maso ny milomano sy fampifanana azy ireo mba havonjy ny olona izay rendrika anaty rano. Raha mahita moa fa somary tsy ampy ny fitaovam-pilantanana ireny ny tadiavana fomba hanampiana ireny fitaovana ireny ahafahana mamonjy ny olona izay miova anaty rano. Fa amin'ny herinandro vanomboka izay fampifanana izay sy fandraisana andraikitra kasika an'ireny olona fakany amin'ny plazy Kimony ireny sy plazy Losikely. Manomboka izao dia ao amafisina ny fanaraha-maso ny fampiasana ny ranomasina indrindra ho an'ireo mpivahiny tonga eto Morondava. Amarantsika ny vaovao anisan'ireo fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra eto Madagasikara ankehitriny ny kodiaran-droa antony maro no mandrisika an'ireo olona ampiasa azy anisan'izany ny fanenjehana fotoana ary indrindra ny fialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana fa anisan'ny modely ho an'izay kodiaran-droa izay ihany koa nefa amin'izao fotoana izao ny moto elektrika efa maro no mampiasa izany ary anisan'ny omendanja ao anatin'ilay hetsika lehibe foire des motos izay anomboka Androany etsy Mahamasina Kanto Ranaivoarson sy Stéphane Alphonse. Manomboka mahazo vahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny moto elektrika efa misy karazany maro hita eny an-dalana eny. Tombony maro no azo amin'ny fampiasana azy ity kanefa mora kojakojaina. Ny andron'izay zany dia eo amin'ny resaka carburant moto elektrika mantsy dia tena mitsitsy komunika be mitsy fampiasana azy. Sy mamanay zao eo amin'ny 140 km arakaraka le modèle na moto zany satria samy maromaro modèle zany dia araka le modèle maro fa eo amin'ny 100 km à 140. Raha ohatra ny moto voiture manokana zao aminay izay natao hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny lalana izany na ny batery ampiasaina aminy dia efa natao hifanaraka amin'izay mihitsy. Ny resaka courant indray tena 220 volt dia mazaka anazy prise tsotra dia efa mitsahatra amin'azy. Be mpampiasa ny kodiaran-droa eto amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Misy mihitsy ireo hetsika manokana mampafantatra ny tontolon'ny kodiaran-droa ary anisan'izany ny foire des motos izay miditra amin'ny andiany fahatelo. Ny tanjon'ilay izy moa zany araka ny mapa hoe foire de moto an'ilay izy izany hoe fikambanana deux roues zany ohatry hoe manambatra ny deux roues raha hatramin'izay ohatry hoe malaza ratsy foana ny resaka moto hoe manao accident foana na misetrasetra ny mpitondra moto dia nefany ilay izy konkoa eto Madagasikara efa lasa fitaovana fitaterana faharoa
akoatra ny tomobila zany izay manampy alana ao anatin'ny embouteillage manampy ny olona amin'ny course amin'ny service de livraison zany hoe tena efa fiainan'ny olona andavanandro mihitsy zany le moto amin'ny mapa hoe sady sport anazy koa zany dia efa tena fiainana andavanandro mihitsy ny moto. Tsy ny resaka varotra ihany no hita amin'izao hetsika izao fa misy mihitsy ny atrika asa izay hoentina anabeazana ireo mpampiasa ny kodiaran-droa izay ampafantarana azy ireo ny toetsaina tokony ananana sy ny lalàna mifehy izany tontolo izany izay iarahany mpikarakara amin'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière. Tena misy presence inona ny atao ohatra hoe hitondra fiavana ialana atao hoe ampienan'ny oza zany fitondrana moto dia eto charreux dia isan'izay fampianarana. Manodidina ny 10 eo ary ohatrany eva hita amin'ity foire de moto ity izay tanterahina etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny oran'ny fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro raha izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso indray filma tompoko.